ary tokony ahena ihany koa ny fitazomana ponja vonjy maika mitarazoka eto Madagasikara araky ny fanambarana nataondry zareo avy eo anivon'ny Amnesty International. Yaina Rabetany, Cédric Razafindrakoto. Dimapolo isanjaton'ireo voafonjy eto Madagasikara no gadram-bola tsy nandalo fitsarana. Ny 70 isanjatony izany dia vehivavy, ankizy kosa no 20 isanjatony. Ny ankamaroan'izy ireo dia migadra taonany maro noho ny fahatrana toy ny halatra koho, halatra kisoa ary halatra telefônina sy ny tsy fananana fahafahana aka-pisolo vava. Tsy tomombana ny fiahinany mahaolona. Io no tatitry ny Amnesty International, fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina avy any Afrika Atsimo, miaro ny zon'olombelona tamin'ny mpanao gazety. Ny vokatry ny fanadiadiana nataon'izy ireo nandritra ny herintaona tany amin'ireo fonja sivy eto Madagasikara tamin'ny taona 17 Isan'ny voakasika izany ny fonjany Tsiafa, Manakara ary Antsirabe naseho tamin'ny alalan'ny horonan-tsary fampitinana ny zava-misy tamin'ireo toerana ireo. Nanaitra ny fitondram-panjakana araka izany izy ireto tamin'ny alalan'ny Deprose Muchena, taleparitry ny Amnesty International misahana ny faritra atsimon'ny Afrika sy Tamara Léger, mpanolotsaina misahana Madagasikara ny hamahana io olan'io amin'ny fitarazoan'ny fitoam-pitsarana eto Madagasikara mba hanajana ny zon'olombelona sy ny tany tandalana. Nandrisika ny mpitandro filaminana ihany koa izy ireo tamin'ny alalan'ny boky navoakan'ny Amnesty International mba hampiasana fomba hafa voalazan'ny lalàna akoatra ny fandefasana olona hotazonina ny amponja vonjomaika mba hampianana ny fahafenon'ny olona be loatra ny amponja sy hanajana ny zon'olombelona. Efa nisy hoy ireo tompon'andraikitra ireto ny dingana samihafa nampitana ny zava-misy tamin'ny fanjakana malagasy mba hisoroana ny fitanana amponja vonjomaika mitarazoka eto Madagasikara. Tanjona ny hampitovy ny fomba fijery amin'ireo samy firenena eo anivon'ny vondrona afrikanina.